Sara moa ny fampalam-baovao ao anatin'izay hoe fanehoan-kevitra samy hafa izay ihany amin'ny fanendrenan'ny Prime Ministre dia ndeha arahantsika ny hevitra ireto olona maromaro mpanao politika ary olom-pirenena tsotra ihany koa izay sendra ny namana Claudia Rassolson sy Rivo Rajonarivelo. Tongotsika amin'izao amin'ny fotoana hoe mivahony zany ny krizy. Io afa voatondra ny Prime Ministre sady miaraba ny Prime Ministre ihany koa Andriamatoa Kolôze dia fotoanan'ny fampiakarana tananakanto zao mba hiasan'ny rehetra ary teny vola amin'ny krizy marina amin'izay. Isika tsy manana safidy efa tsy zay ary tokony ho zay no ataontsika dia andao ary isika vahoaka miantso any rehetra ny herively rehetra amin'ny firenena andao amin'izay hiasa efa mijaly loatra le vahoaka tena mijaly le vahoaka andao amin'izay rehetra koa fa tsisy hoe satria olombelona na olona iza no voatondro teo le firenena amin'izay no tokony jerentsika sy le vahoaka maro anisa andao amin'izay ary hiasa zay ny fahitako azy amin'izao vaninandro zao. Fahaela mihitsy aloha ny andrasana ny fivoahan'ny resaka ministra io hatramin'izay fa tena ela mihitsy zany fa niandro ny vahoaka tamin'ilay izy fa mino fa matona ilay fanapa-kevitra tamin'ny fanendrena azy ny président dia zay ny tena hoe mety indrindra ary hitany hoe mety minday katoavina. Ho anao manokana ny maha-olom-pirenenanao inona ny andrasanao ny zany hoe Prime Ministre zany? Prime Ministre aloha amiko izy no anisan'ny tena hoe akaikin'ny mpitondra akaikin'ny président zany ary tsy maintsy ihany koa akaikin'ny vahoaka ary amin'ny maza hoe akaikin'ny vahoaka zay dia tokony tena halala ny fiainam-bahoaka izy hay tsara ny tena tsipirian'ny jaliany vahoaka izy fa tsy hoe fa tena hoe olona tena mahalala ny zavatra misy eny ampotony zany izy tokony izay zany no amiko ny andrasana amin'ny Prime Ministre Rajonarivelo. Mikolo zay zany raha hoe zay Prime Ministre vaovao sady olona bras droit le président amin'izao fotoana mihina fa mety hanova zavatra tsara hanova zavatra bebe tao amin'ity firenena ity fa tsy resaka fahalalako azy zany tsy resaka politika intsony fa resaka afaka miara-miasa amin'ny filoha mihina zany fa vita zavatra tsara izy. Tsy dia manambara firy aloha amin'izay zany hoe fa ilo safidiny maro misy zany ekeny daholo zany fa tsisy hoe mbola inona fitsanganan'ny gouvernement tagnamo aran'izany dia fa zay koa moa ny promesse nataon'ny filoham-pirenenantsika teo hoe hitsangana aingana moa zany gouvernement fa mety tsy andry andro ntsony angamba tonga dia hiasa amin'ny Prime Ministre vaovao.